ny zavatra miseho de zao forcena tsy tsy lany izy premier tour de zay ino moa zany zay manao fitakiny fitarainana de tsy raisy ny ACC de zay tady hidina an-dalambe de tifiriny bomba. Salama dole androany zany amakafaka ny aoriny ny fifidianana ahoana no mety endriky ny raharam-pirenena zany aorian'ny voka-pifidianana de efa fantatsika dimy aloha zany fa Andry Rajoelina zany mety lany premier tour any amin'ny 2.7 ninina fandehany eo zany zay zany tsy maintsy apetrany eo de eo zany raha ohatra ka misaina kely de metraka fantanina hoe tena naresy marina ve Andry Rajoelina tamin'ny zavatra mitrango zao, tena anazy ve ny victoire sa aniza ny victoire amin'ny zavana nandalo dao zao, satria ny zavatra miseho de zao forcena tsy lany izy premier tour de zay ino moa zany zay manao fitakiny fitarainana de tsy raisy ny ACC de zay tady hidina an-dalambe de tifiriny bomba de zany le situation de naresy Andry Rajoelina amizay tranganjavatsy zay satria mety be deabe ny TGVO mibitaka fa misy koa mety misaina ihany izy fa le tombotsoa karaha dinitsika nataoko grafika zany ny tombatombana amin'ny valin'ny fifidianana de hita zany amin'ny tany fahavitriana mifidy mety tsy azo ny sasany zany ngam fa hoe taux de participation na hoe firisan-jaton'ny olona ihany nandeha nifidy zay ngamba moramora koa firisan-jaton'ny olona ihany nifidy de teo amin'ny 5.3 teo izy niakatra 7.3 de forcena hiakatra 2.7 zany hoe zany ny antsasaky ny gasy ihany nandeha nifidy grave ve zany ny antsasaky ny olona tokony fidy ihany ino nandeha nifidy, mbola lasaky ny antsasaka ary fa forcena fotsiny hoe hiakatra sy menatra be hoe tsisy niraharaha le olona tsy mila ny olona zany matoa ny olona tsy nifidy de dika zany tsy reveny le olo fidina fa fantatry fa fantany olona fa tsy maintsy Andry Rajoelina lany de aleo tsy mifidy de raha raisitsika amizay zany ny antsasa manila ny olona ny antsasa manila ny olona noho tsy mifidy de reto zany sisa zany ny ambiny ny le vokatry ny fifidianana le andrasatsika amizao fotoana zao reto zany sisa ny ambiny de dikan'izany zany ny antsasaky malagasy nefa tsy mirevina Andry Rajoelina tsy mirevina Andry Rajoelina mazava be zany na tina na tsy tina tsy mirevina Andry Rajoelina sy avy amin'ny Andry Rajoelina tsy andehanany fidy tany de anatin'ireo antsasan'ireo misy ny olona nahazo tombotsoa sy miandro tombotsoa sy miandrandra tombotsoa zany hoe misy zany ataotsika hoe ery lalatina zany karazana ery lalatina zany de ifidy izy hitarika namany partout le mois izy ifidy satria le toerany azahoany milliard ministre business mandeha de tsy lalatina rery fa be deabe no miandrandra tombotsoa kely ohatrany Toavina Rabe ry Dadanjemina ry Nary izy moa Efron de izy koa le ramatoa ry Malala inona ramatoa anao solomaso ry na Irina ireto zany be deabe reto zany de le olona nahazo tombotsoa tamin'ny fitonanan'ny Rajoelina zany hoe tsy vokatry ny fo ny fidianan'ny Rajoelina fa tombotsoany sezany sy ny vola nahazo tombotsoa de mbola misy koa miandry tombotsoa de atsika ohatrany ka ny zokovonjy hoe tsy mahazo tombotsoa fa mampiseho izy io za fa manaraka foana tsisy rarahany izy moa zokovonjy ka nitra ny propagande iny fa izy mandoa volam-posy izy mandeha manaraka eny za ty zao miaraka amin'ny akanjo sy kasikety izy mandeha any tsisy nirarahana azy nge tany amin'ny propagande tany fa mandeha any izy satria miandrata tombotsoa izy de be deabe koa nohatra ny vonjy hoe raha mba hitahitany olona eny zany za fa mba mitazona micro raha hitahitany olona zany mba manao anina publication amin'ny Facebook de mety azo tombotsoa mety hoe
ho lasa député za na omemeny poste kely fatifatina poste ministère ohatra zany ireto be de be reto de ao anatin'le ataontsika hoe 700 le nifidy reo de misy ny nanantena vola misy para be de be nanantena vola satria nampanentana vola raha mifidinareo omena karatry nareo de alaina karapanondro de rehefa mifidinareo de oentina ty le ina moa zany le tsy haitsony zany anaovana azy tany fa mila miverina any na koa nomena karatra hoe asina tsy ako asina vola tsy haiko inona de zao moa zany tonga ny olona ende taky an'le vola fa miala pa TGV hoe zay tsy nanampanantena vola makatsy mankaroa fa nanampanantena izy na tsy fakahazo ny resaka na tsia de ren'olo reny de nifidiny any Rajoelina no ty zavatra ty zany hoe tsy vokatry ny fo tsy vokatry ny eritreritrany fa hoe raha mandrosaka any Rajoelina zany dia azo vola na marina ny fampandehanana tsy na tsy fakahazo resaka fa ren'olo reny de nanantena be de be izy reo am'ty pourcentage ty de am'ty pourcentage anankiray ty dia resaka tsindry rano ohatrany hoe ny mpiasa ny sisiko rehetrrehetra voatery tsy maintsy mifidy tsy maintsy mampifidy olona tsy maintsy mampandany olona ny gouvernoura ny be ny tanàna ny any amin'ny ministère isan-karazany any zany de misy manaramaso hoe sao de tsy mifidy sao de tsy manao propagande sao de voatery izy tsy maintsy miditra am'ty tsindry ty na koa sasany matahotra ny toerany hoe izy mpiasa mpanjakana na manana poste izy de raha hitandralahy tsy mifidy any Rajoelina na tsy vonina amin'ny any Rajoelina de ina ny fatiny eo izy ity tsindry ty de eto ataotsika natao kelikely ny pourcentage ny vendrany misy zany vendrany tsy zavatra fatany mihitsy tsy zavatra fatany mihitsy hoe izy ny tokony fidina tsy hay hoe inona ny fandehany eo ny tsy tokony fidina tsy fata tsy zavatra fata zany fa de any Rajoelina fotsiny hitany mba bogobogos eny na any Rajoelina fotsiny hita mitabataba anao baly eny de mifidy izy ny vendrany de reo koa le voromotika le zareo mafiady indrindra zareo ny tena mijany indrindra amle fiainana fa de mifidy any Rajoelina tsy hainao inona ny tiavany any Rajoelina tsy hainao inona ny antony izy manengany indrindra ny fiainana de ato am'le bebe ato de nialabato nialabato zany reto de rehefa atao zany ny calcul rehefa atao zany ny tombatombana de hitatsika am'zany fa ahoana moa zany ny hafarany fitondrany any Rajoelina raha ohatra ka ny olona nahandro tombotsoa mifidy anazy ny olona nanantena vola ny olona tratra ny tsindra ny vendrana sy ny alabato de lova mieritreritra zany fa tena hoe naresa ny Rajoelina tena victoire ve le fandresana any Rajoelina am'izao fotoana zao raha ny atsasa manila ny olona tsy mifidy tsy haiko nahazo nareo le fandehan'le izy de zany hoe zany i any Rajoelina zany hitondra firenena ny atsasany manila efa tsy mirevy anazy de ny ataotsika hoe am'ropolo sanandro ny olona miantombontso fotsiny de ny sasany ataotsika hoe enina isanjato ny olona voatsidy de ny sasany am'ireo ny olona niandry izy moa azo vola de ahoana zany ny maforona ve sa tsy maforona ny maforona ve sa tsy ny fitondrana any Rajoelina am'izay fotoana izay zay mifandehan'le izy sady raha misy ina moa zany réclamation nisy fitarainana hoe tary tsy lama tary azo de tonga de borken'ny HCC dolidolo io ninina fitarainana eo na fitarainana feno sambo ny Noé amgony fitarainana eo tao ny mbalina vidéo mihitsy afaka aka vidéo hoe tsy zao ny proof tao ny ina moa zany ny nakasary ny zavatra tsy tomombana tao ny ina moa zany mitondra proof arataratasy hoe zao ny zavatra tsy tomombanao misy pro de vote fictif tsy maexiste akory de anaty liste misy be de be zany fitarainan'olona tsy maintsy andeha ho alefa amin'ny HCC de tonga ao de lavony HCC daolodolo hoe ina moa zany azo raisina fa tsy mitombony de valideny any io da raha misy mitabataba de efa nampidiriny eo i général Bomba itifitra zay ina moa zany zay mitabataba ao de ina moa zany fahalanina anterivozina zany malaniny any Rajoelina
andahoana am'izay ny fitondrany rehefa avy eo. Zay le fandeha izy. Raha iresaka mantsamo resaka hoe légal zany satria ny HCC ivalide an'le résultat de légal. Oui, président légal. Fa tsy légitime. Raha iresaka légalité sy légitimité zany mety tsy azo rehetrarehetra. Fa leo nazavako amin'ny zavatra io. De rehefa hitondra am'izay izy de hiditra amin'ny anteny miaram-pirenena. Amin'ny anteny miaram-pirenena firy ny député fa tsy nirevina azy teo. Firy ny député fa tsy nirevina azy teo. Fa nivadika. Eritrereto fotsiny hoe 5% nanao soni anonganana ny iza moa Itsay Christian tamin'ny motion de censure. Fa de tonga de treromina fotsiny, forcena fotsiny hoe tsy mila an'izany. De nangino reo olo reo satria nahazo menace. De na ny présidenteny anteny miaram-pirenena ary efa tsy mila an'le ritsony koa, tsy mila le zavatra ataony. De amin'ny Sénat zany ahoana fandehany amin'ny Sénat. Fa en tout cas rehefa misy ny fifidianana amin'ny ina moa zany amin'ny législative de be de be angambany ny toerana tsy azo député IRD. Fa zany hoe tsy maintsy nakopisopa koa izy nangala baty koa izy amin'io de tsy hay. Fa dikan'izany zany ny olona tsy fomba anazy tsy manana majorité izy, mety tsy anana majorité zao amin'ny anteny miaram-pirenena. Zay ny fandeha izy. Ka victoire ve sa tsy? Ninona moa victoire ve sa tsy? Mandresy ve any rajoelina am'izao fotoana zao sa tsy? Zay ny fandeha.